mitsangana miazava vavaka fiderana fampaherezana iarahanao amin'ny mpanomponya narindra tamin'izay miarabantsika rehetrarehetra tompoko ary miarabantsika nahatratra ny paska dia misaotra an'Andriamanitra tsika no mifahasoavany fa mba afaka mba hifampizaha reto androany avelo koa ny hoe tsy tsara noho ianao ary tsy manana noho ianao fa fahasoavana sy famindrapony mba ahafahantsika mifampizaha reto androany a matoko mifanahy masintsika mpianatra tsika eto androany. Androany tsika dia hiresaka momba ny hoe paska fananganana. Tsy ny alavan'ny toriteny no zava-dehibe fa tsika mahare hoe tena ny teny tamiko Andriamanitra. Ary mino fa hiteny aminao Andriamanitra amin'ny alalan'ny mpanompony izany vavaka tsika tompoko. Andriamanitra mankasitraka anao izay fa tena tianay ianao dia amin'ny fitiavana faratapony dia miteny aminay ianao. Satria tianay ianao dia anangana anay, anarina anay indray androany. Satria tianay ianao dia manana fiainana vaovao sokafanay androany ny fonay amin'ny teninao. Dia misaotra Jesosy eo ny amin'izao paska izao, misaotra fa noho ianao dia mba ohatr'izao izahay. Misaotra fa nitsangana ianao dia mba ohatr'izao izahay. Tsy ohatr'izao izay Jesosy eo raha tsy teo ianao, anao ny tera sy ny voninahitra mandrakizay. Amen. Ny teniko aminao androany dia izao, hipaka amin'ny fiainanao ane izao paska izao. Ten'Andriamanitra avetrany isika atao amin'ny Lioka 4:20 zao mivaka ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Tsy ato izy fa efa nitsangana, tsarovy ny teny izay nataony taminareo. Ny avatry ny paska zany dia izao, ampatsiaro antsika ny tenin'Andriamanitra. Tsarovy ny teny izay nataony taminareo. Mamerina antsika amin'ny tenin'Andriamanitra ny afatra ny paska. Tokony atsiaro sy hiverina amin'ny tenin'Andriamanitra foana zany tsika. Ozy ny tenin'Andriamanitra atao amin'ny Romanina 9:12. Ary raha ny fanahy izay nanangana an Jesosy tamin'ny maty no mitoetra ao aminatinareo, dia izay nanangana an Kristy Jesosy tamin'ny maty no amelona ny tenanareo mety maty amin'ny fanahiny izay mitoetra ao anatinareo. Ny fanahy izay nanangana an Jesosy tamin'ny maty dia mifamatitra ny atao hoe fanahy ny fananganana. Jesosy Kristy efa mipotipotehana, efa nitorotoroana, tsy fantatra olombelona intsony fa potika tanteraka, nefa dia natsangan'Andriamanitra. Ny Andriamanitra ivavahantsika zany dia Andriamanitra ny fananganana, tompon'ny fananganana, rain'ny fananganana, izy no loharan'ny fananganana. Ary zany nahatonga anazy nanangana an Jesosy. Tsara ny manana diplôma, tsara ny manana asa, fa tsy manangana fiainana zany. Ozy izy ny ten'Andriamanitra atao amin'ny Jaona 2:7-5 dia izao mivaka ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Satria velona dia velona koa ianareo. Ny tena mamelona antsika zany dia satria velona Jesosy dia velona isika. Satria nandresy Jesosy dia mandresy isika. Satria tsy potika hozy izy Jesosy dia tsy ho potika ianao. Satria tsy rava hozy izy Jesosy dia tsy ho rava ianareo. Ka ny fahavelomantsika zany dia mifamatitra amin'ny Jesosy. Telaza androany hoe aiza miala amin'ny Jesosy intsony mandrakizay. Dia hoento mamakivaky fiainana zany hoe satria nandresy Jesosy dia nandresy. Tsy maintsy mandresy a. Ka telaza manomboka androany hoe metoerana malaladalaka ao anatinao Jesosy. Metoerana malaladalaka kokoa izy mba hahafahany ho velona misimisy kokoa. Raha vao tsy velona ny tompo ao anatsika dia tsy ho velona no avitsika. Mivavaka tsika tompoko. Raha eo misaotra anao izay ary mankasitraka anao noho ny amin'ny teninao. Tsy mendrika izay ary tsinotsinona akory
fa ny famindraponao mba hahafahanay mifampizary eto androany. Ianao dia Andriamanitra ny fananganana, ianao dia tompo ny fananganana, ray ny fananganana ary loha rano ny fananganana. Ampatsiahivanay mandrakariva Andriamanitra fa rehefa velona ianao dia velona izahay. Rehefa maty ny toeranao anatinay dia maty ny fiainanay. Ho anao ny dera sy ny haza sy ny voninahitra mandrakizay. Amen. Mino fanandray ianao tao anatin'izay dia mirary sondrindra amin'ny manaraka indray veloma tompoko. Narahanao teo